Hentitra ny filohan'ny Université ny Mahajanga manoloana ny zavanisy tamin'ny campus Ambondrona ny maraina ny alarobia fa 27 ny volana Jona teo, izay nafatesan'ireo mpianatra rangahy iray fa voalaza mpangalatra tao anatin'ny campus. Ny tolakandro ny alarobia ihany dia nampiantso mpanao gazety ny filohan'ny Université ny Mahajanga izay nolazany fa tsy mankasitraka tanteraka ny fihetsika feno abibiny izay nitarika tamin'ny fanalana ain'olona tahaka ireny tamin'ny campus ny Ambondrona. Ny tiako mariana marina ekeko tanteraka fa mafy ihany zany hoe very fananana zany, mafy zany hoe very ordinateur portable, very téléphone, very tsy fantatritsony, kanefa kosa mba ansoavy mba tokony mampianatra eto amin'ny campus n'Ambondrona misy lalàna ty fireneny ty, tsy anjaranareo akory mandatsakaina olona fa ny anjaranareo raha mahazo mpangalatra nareo dia misambotra azy, manolotra azy any amin'ny tompon'andraikitra na misambotra azy farafahalasany mamatotra azy mba tsy handositra dia miantso mpitandro filaminana. Fa tena tsy azo ekeny ary tena momofady zany atao hoe mandatsaka ain'olona zany. Nareo mpianatra ho avin'ity fireneny ity nena an'Andriamanitra fa tsy anareo akory ka mba oko zay ry zalahy, ampy zay, tena ampy zay fa tsy ekena intsony zavatra zao. Tsy azo atao eto amin'ny tany sy firenena malagasy ny famonoana ain'olona tahaka ireny araka ny lalàna manan-kery eto an-toerana. Ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay nioverina fa ho avy ny firenena malagasy indray no manana toe-tsaina feno abibiana toy izao. Raha tsy haivina mantsy dia efa intelo amin'izao no misy ain'olona nafoy tato amin'ny Université ny Ambondrona. Raha ny zavamisy ato amin'ny campus araka ny voalazan'ny filohan'ny Université ny Mahajanga dia hanaratsy endrika tanteraka ny université izao zavamisy izao. Zavatra misy dia manaratsy tanteraka ny atao image ny Université Mahajanga toe zavatra misy tato ato. Eo ny fandorana trano, eo ny famonoana olona, eo ny fampitsindrona antsy, eo ny fanokafana barany amin'ny campus. Koa zay hoe ampy zay ry zalahy, ndeotsika mba hiova amin'izay fa tena tsy mety intsony zavatra zao ka dia manao savam-pianatra tsy sanatria akory fijery atavan'olona hoe raha ianona na raha ianona na hoe averenanina na averenanina fa reo ny tompon'andraikitra andreny andraikiny afatarina zay tena marina amin'ny fijery zavatra. Miantso ny tompon'andraiki-mpanjakana eto Mahajanga izay tariny préfet ny Mahajanga ny filohan'ny Université ny Mahajanga mba anatanteraka fivoriana faran'izay aingana mba andiniana manokana ity raha misy ao amin'ny Université ny Mahajanga ity. Misy zany amin'izao fotoana zao dia maty moa le olona, mety hitory ny fianakaviany raha misy hitory satria fantatra ny anaran'le olona, fantatra ny toerana fonenany. Fa za kosa tsy hoe miala andraikitra ohatrany hoe tia hanaraka ny lalàna aloha iseho ny marina. Za akory tsy manendrikendritra ny hoe mpianatra viaiza na viaiza no namono fa aloha iseho ny marina afatarany hoe iza no namono satria mafy izy, tena mafy. Marina fa hoe tsy nisy asa vavolombelona na hoe nisy nitoroka manokana fa alohan'ny tompon'andraikitra hanao ny andraikiny no ny didiny amin'izay fijerena marina amin'ity zavatra iray ity fa tena efa sangy mihoatra ny lolo izy. Ho hita eo ihany moa ny toy ny ity raharaha ity.